ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Fikambanana manjato ny manerana ny Madagasikara mivondrona ao anatin'ny UNMDH no nandray anjara tamin'ny fanentan'ireo olom-pirenena hanatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana izay isan'ny goavana amin'ny zo maha-olona. Ny fampanajana ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny sembana, ny zon'ny mpanjifa sy ny zon'ny zokiolona no imasoany. Hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina no entin'ny kluba FTN Naoa eo amin'ny taranja baolina lavalava Anamariana ity taona ity. Isy ny tsy ireo mpikambana efatra efa nidosiny fahafatesana teo am-panaovana ny asany. Arahinao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ireo vaovao nisongadina tato anatin'ny herinandro teo amin'ny lafiny politika, toe-karena, sosialy ary trangam-piarahamonina. Ny andinindin'izay avy hatrany ary. Mila miendram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-poana ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantary fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindram-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampy. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahina ny ankohona. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'izao hariva izao asaina ampanajany ary ianao anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Nahantanteraka jeritodika mahakasika ireo zava-bitana nandritry ny taona 2024 ny vondrona nasionaly malagasy miaro ny zon'olombelona na ny UNMDH androany. Nisongadina tamin'izany ny fanabeazana ny olom-pirenena mahakasika ny fifidianana sy ny vokatry ny krizy politika teo amin'ny lafiny fampianarana fanatihadiana. Fikambanana manjato no manerana ny Madagasikara mivondrona ao anatin'ny UNMDH no nandray anjara tamin'ny fanentanana ireo olom-pirenena hanatanteraka ny adidiny amin'ny fifidianana izay isan'ny goavana amin'ny zo maha-olona. Anisan'ny mpikambana eo anivon'ny komisiona miaro ny zon'olombelona teo anivon'ny vao miara-mahaleo tena misahana ny fifidianana nandritry ny tetezamita na ny senita ihany koa ny filompanorina ny UNMDH. Tao ny fanabeazana olom-pirenena, ny fanentanana olom-pirenena, ny fanondrona ny olona ny zony amin'ny resaka fifidianana. Eo ihany koa ny fijerena ny disadisa mialoha mandritra naoriny fifidianana dia ny atao hoe médiateur zany izay natana fiarahamonim-pirenena miisa 700 mahery ary nandray anjara maro tamin'izany ny UNMDH. Tsy ny zo mahakasika ny fifidianana ihany no ny masony ny vondrona tao anatin'ny folo taona ny jorony. Teo ihany koa ny fampanajana ny zon'ny vehivavy, ny zon'ny sembana, ny zon'ny mpanjifa sy ny zon'ireo zokiolona amin'ny alalan'ireo fikambanana maro mivondrona ao amin'ny UNMDH. Nisongadina kosa ny vokatry ny krizy teo amin'ny lafiny fampianarana. Raha fampidirana sahirana an-tsekoly izay manao an'izay dia manana fahasahiranana be dia be satria ohatra hoe ny sefsisiko izay efa niara niasa tany amin'ilay toerana misolo ny mpampianatra miena dia samandray ankizy maromaro tsony ny sekoly zany tany zany tena hitanay nisy somary mavesatra. Androany no nankalazana ny ivony fahafolo taonan'ny UNMDH izay natrehiny olo manan-kaja maro miara-misalahy amin'ny fampanajana ny zon'olombelona ka anisan'izany ny solotenan'ny ministeran'ny fitsarana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray ankalazany 5 taonany ny kluba FTN Naoa Zato amin'ity taona 2024 ity. Hetsika telo lehibe no karakarain'izy ireo arak'izany voalohany amin'izany ny hetsika ara-panatanjahantena amin'ny taranja baolina lavalava amin'ny 12 ny volana jona dia isy ny hetsika ara-kolotsaina anaovana fitadiavam-bola ho an'ny fikambanana ary farany dia isy ny tsia ireo mpikambana efa nindosiny ny fahafatesana ity kluba ity izay manana ny vinany amin'ny fanatsarana hatrany ny lalao amin'ity taranja ny baolina lavalava ity fanampanazavana.
Etsika voalohany aloha lalao baolina rugby ao anatin'ny élite de son deuxième division de top 14 dia nietsika tena lehibe le barin-jaka taon'osy zato zany. Ny télé kolokolona albitratria zany io zany tokony tena mba hoe fanana mihitsiny satria io zany no tena manimba an'le tena tontolon'ny rugby mihitsiny satria fédération président président ligue président section fa mba mizaka ihany ny tena mba hoe anao anio nefa mbola misy ihany io ka zany mba angatahany andreo lehibe reo mba hoe anafoanany mihitsy farasalan zany dia monka fosiny le ezaka kely. Eo amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany ny zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina ny fiarovan-tena indrindra ho an'ny vehivavy nampianatra sy nampiofana ireo vehivavy liana amin'izany maître parfait Rakotonindrina tetsy amin'ny dojo Académie des Arts de Combat Madagasikara tetsy Mahamasina. Tonga maro ireo vehivavy omaly 9 martsa mamaimpona ny fampianarana isaky ny asabotsy. Marjona no mitatitra aminao ny mahakasika izay fanadidina izay. Fampianarana mamaimpona ho an'ny fiarovan-tena ho an'ny rehetra no ataon'ny maître parfait Rakotonindrina etsy amin'ny dojo ny Académie des Arts de Combat etsy Mahamasina. Maro dia maro no tonga tamin'izay andro ny vehivavy ny asabotsy lasa teo izay. Dia ny entraînement ny Amazon Training nanomboka tamin'ny hoe salutation au soleil. Tena ilaina io amin'ny fanaovana ny gestion de stress ary inan'izay ny travail technique resaka etraketraka mitranga amin'ny vehivavy fotsiny. Dia arinan'izay ny nisy moa teo ny shadow boxing en musique. Dia arinan'izay ny travail technique resaka agression sy ny etraketraka mety mitranga amin'ny vehivavy. Betsaka ny fampitana ity fiarovan-tena ity izay ilainy ny fiainana andavanandro tokoa izany. Ary ny hariva indray dia tetsy amin'ny Kodamboa no nanaovana ny fampahafantarana ny fiaraha-miasa eo amin'izay hetsika ara-panatanjahantena misy eto Madagasikara sy ny any ampitan-dranomasina ihany koa. Kodamboa zany dia toerana anankiray ifaneraseran'ny mpakafy fanatanjahantena ary izy io no voalohan'ny bar sportif eto Antananarivo. Izahay moa zany dia manolotra diffusion ana match sportif eran-tany na eto toerana ihany koa. Dia izy io koa zany toerana iray izay hoe ahafahan'ny olona rehetrarehetra zany miresaka mombana fanatanjahantena ary mifanakalo hevitra momban'izay fanatanjahantena izay. Anisan'izay ihany koa zany ny ataonay eto amin'ny Kodamboa dia ny mampivoatra ny zava-bitany atleta malagasy rehetrarehetra eto momba ny zava-bitany teto Madagasikara zany. Anisan'izany maître parfait Rakotonindrina izay double champion du monde amina boxe française savaty izay. Dia mba hoe manolotra démonstration zany izy ary mampiseho antsika tokoa hoe inona zava-bitany ao antsika malagasy. Ny antony natsonany maître parfait androany zany dia mba asiana ny mise en valeur ny zava-bitany ho antsika malagasy zany sy ny zava-bitany tany an-dafy. Zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena no anaovana ny fampahafantarana azy eto toerana sy ny fampahafantarana azy ihany koa amin'ny alalan'ny trangokala sy ny serasera mpifandraisana iraisam-pirenena manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ivadika eo amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity kosa indray isika teo amin'ny lafiny politika ny mbola tsy fisiany ny Prime Ministre iray volana sy tapany teo aoriana nandraisan'ny FLO Rajonary Mampianina ny fahefana anarana kosa ny be dia be ankehitriny. Mbola eo ampitadiavana ny marimaritra iraisana ny mpanao politika na ny momba izay olona apetraka eny Mazorivo. Miantona tahaka izany ihany koa ny raharaha eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Fepetra telo no ilaina amin'ny fanendrena Prime Ministre izay ankina ny andehiben'ny firenena hoy Gilbert Arzato mpanao gazety mpandinika ny toetra ara-politika eo amin'ny lafiny fifandraisana ara-ekônomika avy any ivelany ny fandriampahalemana ary ny fampihavanana ny andindiny izay avy hatrany. Tsy mbola afaka tanteraka anatin'ny krizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola misy ireo sehatra ilaina marimaritra iraisana ka Prime Ministre mahafehy izany no ilaina. Noho izany raha hitady fandaminana dia anisan'ny eo aken'ny rehetra na nivondrona iraisam-pirenena ny Prime Ministre amperina sy mandra-pilamy ny raharaham-pirenena. Prime Ministre teo aloha Andriamatoa Omer Bersika satria no izy ao anatin'izao savorovoro mbola iainantsika amin'izao fotoana izao satria manolotra ny
ny mapara dia manolotra ny PMP dia lasa fanjevona eo zay zavatra zay reo olona roa lahy reo no ana mafeno an'izay fepetra ary eo ny sehatra iraisam-pirenena ina moa tadiavin'ny sehatra iraisam-pirenena ny teny anao teo hoe enjeu économique fifandraisany iraisam-pirenena tadiavindreo ny zavatra tsotra milamina ny eto dia tony ny politika dia afaka miasa ary zareo tsy very ny famatsimbolana eto Madagasikara zay amin'ny ankapobeny tadiavindreo diverena Madagasikara ao anatin'ireo concert de nation sy ny état de droit. Manoloana ny zava-misy ankehitriny dia nilaza Irary Zatovy Gilbert fa ny eto an-toerana isian'ny filaminana aloha no ilaina vao mijery ny any ivelany. Noho izany ny praiminisitra izay efa nambaratetsy ambony dia omeny eo amin'ny herintaona eo ary aorian'izay vao hijery ny sehatra ivelany isika. Voalohany dia no hoe ahoana nahitantsika praiminisitra afaka mampitambatra ny hery rehetra eto Madagasikara. Faharoa ahoana ny ahitana praiminisitra ampitombona ny fitondrana eto Madagasikara ka mifanampina hoe complémentaire amin'ny président de république amin'izao fotoan'izao. Ary ny fahatelo ahoana ny ahitana praiminisitra manana tetikady amorana an'izay zavatra tsy nety rehetra atao zay le atao hoe rupture teto zay ao anatin'izany ny resaka fahantrana ao anatin'izany ny resaka tsy fandriampahalemana ary ao anatin'izany io resaka trafika isan-karazany manimba ny fiainam-pirenena ankapobeny eto Madagasikara io ka zany lazako anao hoe ny eto toerana aloha zany ny zava-dehibe. Miainga tanteraka amin'ny asa fampandrosoana izay ilain'ny filoham-pirenena nefa no tena ampisy ny masitsivana ho an'izay eo amin'ny toeran'ny praiminisitra. Rehefa milamina kosa Madagasikara vao tena ho mety ho tonga eto Madagasikara ireo mpamatsy vola. Ankilany ilaina ny manome fahalalahana ny filoha eo amin'izay fanendrena izay. Efapolo andro aty aorian'ny fiainana filoham-pirenena tsy mbola misy praiminisitra. Anarana maromaro kosa no mandeha ankehitriny. Misisika hatrany ny mapara fa mbola miazona ny anaran'ny Aja Resampa. Mazava nefa ny zava-misy ankehitriny. Rehefa tsy neken'ny filoham-pirenena hatramin'izay i Aja Resampa dia tsy kely mba tsy ilazana hoe tsy misy mihitsy ny herijika mbola hatonga n'ity sekretariat général ny fitondrana teteza mety ity praiminisitra. Anaratsy very izany sisa no maha-candidat praiminisitra ho an'ity mpanao politika ity nivondrona miaraka amin'ny président Andry Rajoelina izay nanolotra azy izay tsy maintsy mifandinika amin'ny filohan'ny République momba ny olona ho praiminisitra. Nanaiky izany Maharanty Jean de Dieu Omaly. Ary jereo ny avy ny ACC farany fa miteny izy le mot concerté. Concertation qui tokony alohan'le satria lefa nisy démarche constitutionnelle le mécanisme efa enclenché efa nisy fanambolana formellement nataon'ny zay no azonay ilazana aminareo fa mbola mitazona ny candidature zay atolotra italoha zay mbola teny mety izy le taloha mitazonay le ajan'ireo. Araka ny nambarany avy amin'ny mapara, fantatra ireo olona tokony ho praiminisitra mety amin'ny filoha Rajaonarimampianina izay nambaran'izy ireo fa ifandiniana ankehitriny. Isan'izany ny praiminisitra ankehitriny Omer Berzika ny fanendrena azy rehefa tsy asian'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena olana na dia efa nitondra nandritra ny tetezamita azy izy. Ao ihany koa i Horace Cassien, mpampianatra pikaraka ary sekretera général ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony ankehitriny. Irlanto Ravelo Arsan izay mitondra ny CSI ankehitriny ary efa ministra ny tontolo iainana teo aloha ihany koa ary ny docteur Cool Roger izay candidat isan'ny nanolotra ny Rajaonarimampianina ho fidiana filoham-pirenena rehefa no esoriny CES tsy candidat. Tsy mivoaka ny sehatra ny lalam-pandrena ny fanendrena praiminisitra ho ny talian'ny kabinetra ny fiadidianan'ny République Omaly. Io le sakafony hoe de concert zany ny fanomboana izy zay ny tenen'ny constitution. Donc mipetraka amin'izay daholo aloha amin'izao fotoan'izao angamba ny rehetra rehefa tonga ny fotoana hoe tapa-kevitra marina fa encore une fois de concert hoe ity olona ity no tena izy dia ho tondrany ny filoham-pirenena izy amin'izay fotoana zay. Misy hita soritra ihany ve nefa zay amin'izao fotoana? Mbola eo ampiresahana an'izay amin'izao fotoan'izao hoe mbola tsy misy ny fanapahan-kevitra fa mbola io foana le hoe resaka dia mitady en concertation de concert iza no olona afaka hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena hanatanteraka ny politika
ny fampanantenana nataony filoam-pirenena ho an'ny vahoaka izay ny zava-dehibe. Tsy re loatra intsony kosa ny anaran'ny Dr Jules Etienne izay natolotra ny PMP ho isan'ny safidianan'ny filoam-pirenena ho Prime Ministre. Ny PMP izay miandry ny valiten'ny filankevi-mpanjakana momba fitakiana izy ireo andravana amin'ny Braomaritra amerenany fifidianana izany eo anivon'ny anterimeram-pirenena. Momba ny fanendrena izay ho Prime Ministre kosa tsy mbola misy daty mazava fantatra fa mety hivoan'izany anarana izany noho ny fifampiresahana mbola mandeha amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray efa manomboka miverina ireo famatsim-bola avy any ivelany ny sedra olana kosa ireo toeram-pamatsiana solika teto Andrenivohitra noho ny fahasimban'ny pompy raha nambarany Rakotomanga Martin filohan'ny GPG LSS tsy nety niakatra arak'izany ny solika fanadidinina no entiny sitraka Ravony Arsan. Tetikasa roa lehibe no tohanana amin'ny alalan'ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Oentina hiatrehana ny tsy fampitsakafo ny 520 tapitrisa $, amin'ny famatsim-bola ny tetina 570 tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Isan'ireo faritra ho voakasika amin'izany ny faritra Matsiatra Ambony, Itasy ary Vakinakaratra. Hiadina amin'ny Valala kosa ny 10 tapitrisa $, ambiny amin'ny famatsim-bola io. Sy ny banky iraisam-pirenena ihany no nanolotra famatsim-bola ny Madagasikara tamin'ity taona ity. Isan'ireo firenena manohana ara-bola ny Madagasikara ihany koa i Chine. Famatsim-bola amin'ny tetina 100 tapitrisa yen RMB no ason'ny Madagasikara tamin'ny herinandro iny. Famatsim-bola izay tsy avery ny fanjakana malagasy. Raha mikasika ity vola ity indray dia ny sehatry ny fambolena, ny angovo, ny fitaterana ary ny varotra ny iompanany. Arak'izany, efa manomboka miverina tsikelikely ny famatsim-bola azo ny Madagasikara amin'izao raha nianatra amin'ny 700 izany tamin'ny taona 2004. Mbola niaratsy hatrany io antotan'izy io ny taona 2014 satria tsy nisy afa-tsy niatsasaky ny famatsim-bola azo ny Madagasikara tamin'ny 7 no azony tamin'ny taona 2012. Raha ny antotanisa, ny sehatry ny fahasalamana no mitana ny lohalaharana amin'ireo sehatra mahazo famatsim-bola avy any ivelany. Amin'ireo firenena maneran-tany, i Frantsa sy États-Unis aloha hatreto no mamatsy vola be indrindra ny Madagasikara. Avy amin'ireo firenena roa ireo avokoa mantsy, ny 70 isan-jato ny famatsim-bola azo ny Madagasikara teo anelanelany taona 2004 ka hatramin'ny 2012. Tato anatin'ny efatrandro izay ny fandimbina saika ny ara-simba avokoa ny pompy nampiakatra solika amin'ireo tompy dasantsy maro eto Andrenivohitra. Maro noho izany no ny hevitra fa izy indray ny olana momba ny famatsiana solika ka saika ny laharana avokoa ireo tompy solika nanana essence sans plan androany maraina. Ho an'ny teto amin'ity toerana ity, atoandro vao niverina tamin'ny laony ny famatsiana solika. Efa nivezivezy ora maro ireto fiara ireto vao nahita solika. Any atao zao misy farany dia eto indray raha hoe avy amin'ny Makadao. Somary nanahirana kely aloha fa izay nalehitrrehetra tsisy daholo. TDP reraka Antananarivo fa tetezina fa zao vao misy eto zao amin'izao ora zao. Hatramin'ny maraina nandeha ny resabe samihafa momba ny olan'ny solika. Tsy nitahiry solika kosa nefa no olana raha nambara ny filohan'ny mpitatana solika tsy miankina fa tsy nety niakatra tsotro izao ny lasantsy noho ny olana teo anivon'ny pompy. Tena misy tokoa ny ataoko hoe olana kely amin'izao fotoana izao eo anivon'ny lasantsy na le ataontsika hoe essence sans plan. Tao anatin'ny telo efatrandro zay maro ny station zany nanana problema. Ny lasantsy dia misy fa tsy mety miakatra amin'ny pompy izy ireny. Asa nahoana dia miantso mpanamboatra n'le pompy dia tonga ny mpanamboatra pompy dia manamboatra dia vitany dia mandeha tsara dia lasa kelikely fefakatiny izy dia maty indray le pompy. Fifandrifian-javatra ve no hoe olana ny ombonan'ny tomponsolika rehetra izany androany izany. Ny tato vovonana vao miverina tamin'ny laonina tsy kelikely indray ny famatsiana solika teto Antananarivo. Tampoka ny zavantranga androany ary nanakirotana fandaharam-potoana maro ho an'ny mpampiasa fiara ny filaharana solika tampoka. Araka ny fanazavana azo, amin'ny volana Jona 2024 any ho any vao isy indray ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Araka ny fanadihadiana natao, sandaina 4,000 ariary ny litatry ny lasantsy sans plan raha ny vérité de prix mifanaraka amin'ny vidin-tsolika ankehitriny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vidin-tsolika eto an-toerana ankehitriny.
pejy sosialy tsara lalàna Anarakely Ambojatovo 17 hektara ireo toerana ireo no kianja filalaovan'ny ankizy tsy ampy-taona mivariteny eto Andrenivohitra. Araka ny antontanisa farany 1,9 ireo mpivariteny eto Antananarivo no latsaky ny 17 taona. Mipahatoerana eo amin'ny herisetra atao amin'ireo ankizy ny fanararaotana ara-nofo. Andraikitry ny rehetra ny fiarovana ny ankizy amin'ny fanararaotana ara-nofo. Anisan'ny nisongadina tamin'ity herinandro ity ihany koa ny fitsidihana nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ireo vehivavy voafonja ao amin'ny fonjana Tanimora Rao avy hatrany ireo fitim-baovao ireo. Inona no zava-misy etỳ tsara lalàna sy manodidina toerana malaza fa hijorojoro mpivaritena na andro na alina. Sarotra ny nanontany an'ireo mponina sy mpivezivezy ety. Raha ny fanadihadiana nataonay nefa maro ireo mpivaritena ety no reny mandao ny zanany rehefa manao ny asany. Ao ihany koa anefa ireo ankizy tsy mbola ampy taona izay maro anisa kokoa noho ireo efa ampy taona. Manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 taona izy ireo. Ireo manodidina ety kosa tsy dia sahy loatra amin'ny resaka an'izany. Ireo samy tantara indray miady mafy mba tsy alaina sary sy feo. Izy no tena misy tena betsaka mihitsy ilay zaza le hoe tsy ampitondra iny. Ny mpianatra le hoe ngitsika avany ngitsika avy ampianarina vanga aby izy dia mandeha mihodinkodina miarakaraka amin'ireny vazaha ary olona le sokonjokombe sy ny karazan'ireny dia ambony taxi ety miaraka aminay fa tsy vezivezy tena hoe mitady vola ary tsy mifidy zany na antitra na vazaha. Fa le vazaha aloha zany tena jereny zareo. Dia misy etỳ manodidina ety aloha le izy zany. Atoandro aloha no tena betsaka zany satria ohatra hoe raha miresaka eo zany zareo dia tsy afaka mandehandeha amin'ny alina satria tsisy kara-panondro. Lehilahy iray miasa miandry fiara ety amin'ny manodidina tafaresaka taminay no laza fa mahafantatra hatrany amin'ny mpivaritena 50 na 200 any ho any azo antoka raha ny filazany noho izy ireo izay hita fa mbola tanora. Manamarina izany ny antontanisa avy amin'ny fikambanana vahiny iray izay nanao fanadihadiana tety ka nahafantarana fa 270 amin'ireo mpivaritena 17 adiadiana teto Antananarivo dia latsaky ny 17 taona avokoa. Na dia manaiky aza nefa ireny ankizy ireny mandray vola sy manao firaisana dia fanararaotana ara-nofo hatrany ny fiarahana amin'izy ireny. Kely raha ohatra ny tanimarika ny mena ary tsy ampy satria raha mandeha atsehatra izay dia tena mbola maro izany izay tsy afaka lazaina satria tsy ampandiso loatra ny tetikasa. Efa misy ny manam-pahefana miaraikitra ny zaza tsy ampy taona sy ny olana mianjady amin'izy ireo eto amintsika. Azo indrehitra atao tsara ny mitory. Manodidina ny 19 isan-taona ny tranga voarayana ny vompitandro filaminana momba ny herisetra atao amin'ny ankizy tsy ampy taona. Ny olona rehetrarehetra dia afaka milaza, afaka mampita izay raha ohatra mahita vaovao avy amin'ny olona anankiray zany izay hiasa diana herisetra amin'ny faminanana na fanaovana fiarahana amin'ny zaza tsy ampy taona dia tokony ampahafantatra andreo tompona andraikitra. Misy ny ligne verte 147 izay azo ansoina avy hatrany mampahafantatra amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny service PMM zany a. Ho an'ny Madagasikara iray manontolo tsy mbola misy ny antontanisa mazava momba ny fanararaotana ara-nofo. Isan'ny voatonotona be indrindra amin'izany ireo mpizahatany vahiny fa eo ihany koa ny fomba tany sasany izay manome vahana ny tranga io. Vokatry ny krizy nahazo vahana ny fivarotan-tena sy ny fanoranana tovovavy malagasy any ivelany izay samy miara-ny fanararaotana ara-nofo avokoa toy ny any Koweït, Liban ary Chine izay tranga farany teo. Ny fijerena azy ireo no asa sosialy voalohany nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. 17 kosa ireo vehivavy etsy Tanimora no migadra mandrapahafaty telonjato ireo voatany eny ankehitriny ary manodidina ny 17 izany hoe ny atsasa-manelin'izy ireo no tsy mbola voatsara. Misy amin'izy ireo no efa nadingana taona ray na roa nefa ny mbola tsy notsaraina. Misy telonjato latsaka kely izay no ny atsasa-manery mbola voatsara. Fa mangataka izay tompoko ny mba hijerena akaiky ny fanafainganana ny fitsarana satria ireny mpianakaviana ny ankabeazanay ka tsisy mpianzanakay. Manantena ny ijeren'ny filoham-pirenena manokana ny momba azy ireo ireto vehivavy voafonja reto indrindra amin'ny lafiny maha-olona. Maro voafonja sasany dia misy amin'izy ireo no voatery mitaizana zazana eny an-Tanimora mandravivoaka noho ny tosiky ny fiarahamonina. Tsy hijery azy ireo fotsiny ny vadin'ny filoham-pirenena na mbola rampitso aza ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Izy ireo no nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena loha laharana. Fa ny any afatra ho anareo dia hoe mahaiza mifanampy
maaiza mifankatia miraisa iny ary tsarovy lalandava ny mahareny anareo ho avy ny fotoana izay ialanareo eto olo vaovao ianareo olo vaovao eo amin'ny fiarahamonina ianareo ary ho vehivavy mendrika sy ho feno fahendrena manaraka izany dia aoka ho tsarotsika lalandava ilay Andriamanitra pahary antsika. Manoloana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy rampitso nanolotra fanampiana toy ny menaka sy vary ny vadin'ny filoham-pirenena Era John Ramampianina. Ankoatra izay moa ny fampanantenany ny fahalainga ny tompon'Andriaka Fisatrokajany mba hanafanganana arak'izay azo atao ny raharaham-pitsarana mahakasika ireo vehivavy mbola miandry ny raharaham-pitsarana. Taorin'izay moa nisy ny fitsidihana ny hopitaly Tetsisoavinandriana. Fa trangam-piarahamonina nisongadina nandritry ny herinandro iny kosa no amarana antsika ny fampahalalam-baovao. Ny alarobia farany teo raim-pianakaviana iray tratra nanolana ny zanany vavy teny amin'iny faritra Nosy-Patrana iny ary nahabe voka ity farany. Teo ihany koa ny tranga fampiororona tetsy amin'ny CEG an-tanimbarina indrindra ny asabotsy farany teo ny atoandro ny andindin'izay avy hatrany. Tsy fidianana intsony amin'izao fotoana izao ny fanolanana fa tonga hatramin'ny zaza ao an-tokantrano izany. Ankizy vavikely vao 17 taona monja no nitondra voaka 3 volana no ny fanolanana nataony rainy azy. Efatra amin'ny volana Novambra 2024 no nanaovany rainy ity asa mamoha vady ity fa tsy nisy nahafantatra ary tsy nahatsikaritra azy raha nambaran'ny reniny. Amin'izao fatratrarana azy izao dia tsy mety hiara-hipetraka amin'ny vadiny intsony ity vehivavy ity no sady mihevitra ny analana ny zaza ho kibon-janany. Raha miferitreretako ny akelo sy ny taonany izany dia ohatra dia mbola tsy zaka no mitondra voaka. Dia izay no nahatonga ana nieritreritry an'izay. Tsy hita matetika ato amin'ity trano ity ny vehivavy isan'andro. Tsy taitra izy amin'ny andavanandro rehefa mody mahita azy mianaka eo ambony fandriana amin'ny mampianaka azy ireo. Tsy fantatra mazava izay tena antony nanosika an'ity rainy zaza ity hanao izany fanolanana izany. Mpivarotra no asany ary tsy azo lazaina ho fianakaviana sahirana izy ireo. Olona tsy mamolava nefa mahavita izao asa ratsy izao. Mitantarana nanjo azy ilay ankizy vavikely. Foatra niakatra teo ambony fandriana nisy mamanay dia teo dia nasolo ny patalohako dia teo dia natsofony tany amavavako malelana. Izany ataony hoe aza mikikika ozy izy na miteniteny amin'ny olona zao fa tsy maninina izany io. Tsy fantatry ny manodidina ny momba ity tranga ity fa nafenimpen'ny fianakaviana niditra avy hatrany amin'ny fisamborana ilay raim-pianakaviana ny polisy misahana ny zaza tsy ampitoana etsy Anosy. Tsy nampoiziny manodidina ny fisian'ity asa mamoha fady ity. Ny zavatra le fiainana mihitsy zany ohatrany hoe le fiainan'ny olo mihitsy zany dia lasa resaka fafetavitana zany. Eo aloha vokatry ny fanatontoloana ity resaka ohatrany hoe film VCT le miparitaka hetsero ireny le film mamofady ireny dia manarakaraka izany koa eo koa ohatra ny fandraisana zava-mahadomelona dia tsy tsapany tsotsaintsony manavaka ny zanaka sy ny hoe vady. Fahagagana sy tombatombana samihafa no nateraka izany. Andrasana ny toy ny raharaha. Tsy voasambany saingy tsy mitsaha mitombo ny fanolanana ny zanaka eto an-drenivohitra. Ny olon-drehetra no afaka manao fitoriana momba izany raha mahatsikaritra ny olana ary afaka mandray an-tanana ny raharaha avokoa ny tombony zandary sy ny polisy rehetra akaiky indrindra. Fampiororona anjambany na tsy tena bomba aza nampatahotra ny mpianatra sy ny mpampianatra ny nahitana finosana hafahafa tao anatin'ny efitrano faha-1 ambin'ny 10 ao amin'ny CEG an-tanimbarinandriana. Mpianatra avy nanao fanatanjahantena ny maraina ary niverina hianatra no nahita ilay finosana. Izay avy nanao EPS tamin'ny 1 ambin'ny 10 izay ny tonga tao am-pianarana dia ny enidra tao am-pianarana tao izay mbola tsisy zavatra ninina mihitsy tao dia rehefa tonga dia nakany am-pivety izay mividy zavatra dia verina tao izay ilay mpianatra avy eo izay mozy izy hoe ohatra misy zavatra mibaoritra dia saika nifahako tamin'ny vaty ilay izy dia avy eo natonako izy kay bomba dia izay ny teneniko tany amin'ny Monsieur Jean-Marie. Tamin'iray ora sasany tonga teny an-toerana ny tompony andraikitry ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena talohan'izay. Efa teny ireo mpitandro ny filaminana hafa nanao ny fandaminana sy ny fanalana ireo mpijerijery.
na efa bomba tsy tena izy fa 1.10 hatramin'ny volana febroary azy ity nisy nametraka androany ity tena niorooro eo tompony andraikitry ny sekoly. Natahotra zay ka satria zay le ankizy nibeaziny ato hoe ahoana moa tsy atahotra zanak'olona raha ohatra hoe nipoany zavatra iny teo dia ahoana. Na tsy nisy intsony aza ny fepetragoavana ny raisina manoloana ny tranga toy izao tsy midika ho fanaovana ambany zavatra ty fandrahonana itsy izany hoy ny mpitandro ny filaminana hatrany. Ary zao hitantsika androany zao dia ny atao hoe endrika levier psychologique zany misy teboka psychologique zay ampiasain'le olona manao ny asa fampiroroana io miditra amin'ny atao hoe stratégie de chaos zany hoe atao ny isian'ny tsy filaminana any toetsain'ny olona nikendrena fa isan'ny kendrena io terrorisme io dia ny tsy manatsiny olona tsisy fandraisany akory amin'ny fitakena atao dia manainga rehetrarehetra iara-misalamy tany filaminana. Ambatsika politika no anton'izao fampiororona izao raha ny fijery ny tompony andraikitra mbola mitoy ny fanajadiana mikasika ity raharaha fametrahana bomba tsy tena izy ity tsy nahafahana namaritra nefa na misy na tsy ny fandrosoana amin'izay fanajadiana izay ny valiteny nomeny mpitandro ny filaminana androany. Io moa misy isam-padraraha mikarakara ny fanadihadiana na ny ankety mahakasika an'io dia hatramin'izao aloha io misy mipista dia misy ny atao hoe mety avy etity averia fa misy tokoa zay fa ho hita eo ihany fa misy manamboatra azy zay hoeninareo. Tsy nanafina ny fanahiny amin'ny mety hitrangan'ny fipoahana tena izy amin'ny toerana be olona ny mpitandro ny filaminana androany teto Antanimbarinandrina tsy nisy ny fianarana tamin'ny tapakandro ariva vokatry ny fitaintainana noho ity zavanitranga ity. Mifarana hatreo ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity tomboky lasy tomboky vavy izy saorainao naharaka izany hatramin'ny farany mamefitsananao indray raha ampitso amin'ny iray ory veloma tompoko. Asepo Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiaro madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.